Efa ndresaka ny zava-misy eo anivon'ny anteny mera-pirenena ihany isika dia ny filohan'ny anteny mera-pirenena moa sy ny mpikambana ao anatin'ny birao maharitra dia mampandre ireo solombavambahoaka ny Madagasikara rehetra zany fa dia itoy ny atalata fa 30 volana jona ho avy zao amin'ny 10 maraina eny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena ny fivoriana ho an'ireto parlemantera ireto ilaina ny fahatongavan'ny solombavambahoaka rehetra satria dia zava-dehibe no hodinihana ao anatin'izany fivoriana izany fa nandeha ihany koa ny feo tamin'ity androndroany ity fa nesorina tamin'ny toerany ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny ery Madagasikara Andriamatora Barinjaka Henri sady ihany koa moa zany taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny tenany tsy mbola maripototra ny vaovao makasika an'izay fa hoentina amintsika miandalana eto ihany ny andindinin'izay ny lafim-baovao afa tanteraka kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao no raisin'ny premier-ministra lehibe ny gouvernement Andriamatora Jean Ravelonarivo teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo teny androany ny délégation mafonja avy amin'ny PNUD. Ny 17 hatramin'ny 18 novambra 2024 no tanterahana ny Paris ny fionan'ny Madagasikara amin'ny roapamatsy volo. Anisany noresana tao anatin'ny fionana teo amin'ny Premier Ministre Jean Ravelonarivo sy ny délégation avy amin'ny fandarana asan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ny PNUD notarihany Abdoulaye Mardier taleparitra ny PNUD Afrika ny momba ny fionana ny Paris io. Noresana tao koa zany ny mikasika ny conférence des bailleurs zay ho atao any Paris amin'ny fa 17 sy 18 volana novambra. Manana traikefa koa zareo ary mandray anjara amin'izany io moa dia ny Banque mondiale no mamatsy ny vola fa ny PNUD dia mandray anjara ao anatiny ary izy dia manana andraikitra goavana koa amin'izany nanoro ny hevitra mba hafahana mahazahoana vokatra lehibe tanteraka amin'io zany nataony ihany koa satria efa manana traikefa izy satria efa misy firenena 2-3 eo efa nampiny tamin'izany zavatra zany tamin'izany conférence des bailleurs zany dia nanoro hevitra koa izy amin'ny fomba hoe reto jerena ka ataoko fa tafahoana ny tesiny manina satria samy mitady fampandrosoana ny Madagasikara na PNUD na ny fanjakana foibe tarihan'ny filoham-pirenena. Nojerena ihany koa nandritra ny fionana momba ny fanavozana samihafa eton'ny Madagasikara. Ny zavatra nijerena tao zany dia ny mikasika ny réforme zay nataotsika efa tsy ho averytsony eto Madagasikara zay nanomboka tamin'ny volana janoary zany misy ny réforme bancaire ao ny finance publique ny réforme douanière sy ny fiscale ary ny fametrahana indrindraindrindra ny tany-tandalana ny tsara-tantana ary koa ny fiadivana amin'ny kolikoly fametrahana ny demokrasia ary koa ny firaisam-pirenena. Rehefa nijerevanareo zany nanaovana jeritodika dia nametraky ny fahafahapony ry zareo amin'ny zavatra zay efa nisy ary mbola nojerena akoatrin'izay ny code minier satria amin'izao fotoana manko atsika dia anisan'ny zavatra goavana fa satria ny code nisy minier nisy teto amintsika dia tany amin'ny 770 ny voalohany ary nisy navoazina kely tamin'ny 5 sy 4 arivo ka eo ampanaovana azy io tanteraka atsika zany zay andraisan'ny tsirairay anjara rehetra ary ao ny tsy miankina amin'ny fanjakana ao ny mpanjifa ao ny fanjakana ka dia eo ampanaovana azy ary ny mpamatsy vola ihany koa ankehitriny zany dia efa ifaraparana ihany izy io miandry ny hevitra avy any mpamatsy vola fa azadintsika zany ny PNUD dia manana traikefa amin'izany tanteraka koa amin'io zavatra io ary mandray anjara ao dia ny fahavononany zany izy koa moa olo manana andraikitra lehibe amin'izany ary efa nanampy firenena maromaro tany Afrika zany dia atambatra zany ny hery amin'io code minier mba hivoaka code minier azahoany Madagasikara tombony tsara sy hanana vokatra any amin'ny vahoaka ny code minier havoaka. Zay zany ny zavatra nisy teo. Ny toy ny fifandinana teto androany dia mbola hisy toy ny ty dindinika androany ty any Addis Abeba satria hisy fionana moa any amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana Jolay ka hatramin'ny 9 ambin'ny folo ny volana Jolay. Le développement de l'Afrique a été limité parce que quand on regarde les matières premières que nous exportons, ce qu'on appelle la chaîne des valeurs, en moyenne, si on prend les industries extractives et les autres matières premières,
la rétention interne en Afrique n'est que en moins de 15%. 85% des valeurs de nos produits sortent. On ne peut pas faire une transformation structurelle dans ces cadres-là. Donc, il faut nous assurer que le maximum de valeur reste dans ce pays-là. Premièrement. Et deuxièmement, nous-mêmes, Africains, nous devons faire un effort sur nous-mêmes. Notre commerce intra-régional ne dépasse pas, disons, 12% de notre PIB. Contre 21% au niveau des pays d'Amérique latine, 50% dans les pays asiatiques, 50% dans les pays asiatiques et 70% au niveau de l'Europe. Le développement se fait d'abord entre soi-même. Nous avons parlé de l'émergence. Aucun pays africain ne peut émerger seul parce que la taille de nos économies sont étroites. Tant qu'on n'a pas cassé l'épaisseur de nos frontières, nous n'irons pas très loin. Donc, l'intégration régionale, disons, monter en puissance, monter en aval dans la chaîne des valeurs pour que le maximum de valeur ajoutée reste dans nos pays, c'est le secret du développement. Nosy Abdoulaye Martier taliparitry ny PNUD aty Afrika fa manana ny otrikareana ahafahana mandroso Madagasikara ary vonatrany ny PNUD ny hanohana ny tetikasa fampandrosoana izay tanterahany gouvernement sy ny filoham-pirenena. Ny PNUD Afrika izay manamafy ao anatin'ny Vinanasa fa vao mifaritana tao anatin'ny fivoriana tanterahana teto Antananarivo fa tsy misy afa-tsy ny fiarahamientan'ny firenena eto Afrika no ahafahana mandroso. Ny fampiroboroboana ny fanodinana ny akora fototra ao anatiny ary ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny tany samy Afrikanina no vahaolana ahafahany Afrika mandroso ara-toe-karena.